Faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharan'izao indray zahay. Ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no mbola mitondra ny fahasoavana ao tokantranonao androany. Ny fanahy masina ny anazava ny saintsika indray ka hitondra fahatakarana amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika eto androany. Afaka manaraka ny fampianaranay ianao amin'ny page Facebook Andro Farany sy ny filazantsara. Ao koa ny compte Razafindralambo Mahery YouTube. Na ny site web androfarany.com fa mbola azonao atao koa no misitraka ny DVD misy ny fampianarana rehetra mandalo teto hatramin'izay ka hatramin'ny androany amin'ny larana finday izay mipotra eo amin'ny fahita lavitra eo. Betsaka ireo zavatra mitranga mifamahofaho ankehitriny izay misintona ny sainy maro amin'izao andro farany izao. Fa ndao aloha jerentsika dia ho lazalazaintsika eto indray androany ireo karazan-javatra hitranga izay miandry antsika zay lazain'ny Baiboly fa mielo lalana ny fahatongavan'i Jesosy Kristy sady mba hahafahantsika manana tondro zotra koa hoe inona ireo zavatra tena miandry antsika. Ny fitantanan'ny fanjakana na ny administration amerikanina ankehitriny izay tarihan'ny filoha Joe Biden dia nitady hizara ny Jerosalema ho roa amin'izao fotoana izao. Izay ohatrany tsy dia mifanaraka loatra amin'ny lazain'ny Baiboly izany zava-mitranga izany satria efa hitantsika teto foana fa ny elatra voromahery no milaza ny firenena Amerikanina. Izay niongotra tamin'ny firenena Anglisy hoy isika dia ny lioany izany. Hoy ny Daniel 7:4 milaza an'izany hoe ny voalohany dia toy ny lioany ary nanana ny elatra ny voromahery. Nijery ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najory tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Milaza ny fahaleovan-tena ny firenena Amerikanina tamin'ny 1770 izany izay niala avy tao Eropa indrindrindrindra avy aty Angletera ka nijoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona ilay elatra hoy ny Baiboly. Nanana fahaleovan-tena ho firenena Amerikanina. Izay no mahatonga ny Amerikanina amin'ny teny Anglisy satria niala avy tamin'ny lioany izy dia ny Angletera nifindra nakany Amerika. Mbola misy maromaro ny tenin'Andriamanitra manam-pirofo fa ny voromahery tokoa no Amerikanina fa ny mahaliana antsika androany dia ny ao amin'ny Apokalipsy 12:4 manao hoe ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa ny voromahery lehibe andinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ny vehivavy eto dia milaza ny Israely izay lazain'ny Baiboly fa nomena elatra roa ny voromahery lehibe ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy. Ny dikan'io teny io dia hoe efa manana ny toerana voasoratra ho azy ny Israely ao anatin'ny fahoriana lehibe. Ny teny hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro dia milaza ny fahoriana lehibe 3 taona sy tapany. Amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika dia tsy mitsahatra manao menace ny Israela, ny Iranianina sy ireo firenena Silamo na Arabo miaraka aminy, ny Palestina sy ny Turkia ao anatin'izany. Ka milaza izy ireo fa anafoana ny firenena Israela ho raye dans la carte mihitsy amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana nukleara izay ananan'izy ireo. Anisan'ny tanjona voalohan'ny firenena Iranianina amin'ny fanamboarana fitaovam-piadiana nukleara dia ny anafoanan'i Israely tsy ho hita ao anatin'ny karta intsony mihitsy. Fa miaro azy ny Amerikanina hatramin'izay, indrindra fa tamin'ny tondran'ny fitantanan'ny filoha teo aloha Donald Trump izany. Ankehitriny anefa araka ny lazaintsika teo dia ohatra mitongilana any amin'ny Palestinianina ny fitondrana Amerikanina tarihan'ny filoha Joe Biden noho izy izay manamafy ny zarana ny tany ao Israely ho firenena roa. Solution à 2 États no atolotry ny Amerikanina zao tontolo izao ankehitriny mba andaminana ny adin'ny Palestina sy Israely amin'ny fizarana ny tany. Tsy tokony ho ataotao foana io fizarana ny tany io satria tokony ho fantatry ny rehetra aloha hoe tanàna masina io ary tsy mitovy amin'ny tanàna rehetra fa misy fitantanana manokana ataon'Andriamanitra ary atsoratra masina mihitsy io Jerosalema io. Nomen'Andriamanitra ny Abraham io tany io ao amin'ny Genesis 5:20-7:20. Hoy ilay teny. Tamin'izany andro izany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egipta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe dia ny on'ny eo avrata.
ny taranakao efa nomeko ity tany ity. Hitantsika fa nomeny Jehova ny Abrahama sy ny taranany zany io tany io. Niteraka roa i Abrahama de Ismaely sy Isaka, ka Isaka ny zanaky ny teny fikasana. Nomeny ndray an'io tany io ao amin'ny Genesis 4:7. Hoy Jehova mantsy tamin'ny Isaka hoe, mivahiny eto amin'ity tany ity ianao, de ombanao sy hitay anao fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetra ireto, ka hotoviako ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Nomeny Jehova ny Isaka sy ny taranany ndray zany ny tany teto. Niteraka roa koa Isaka de Esau sy Jakoba, fa mbola naveriny tamin'ny Jakoba ihany zany teny fikasana zany, nanomezany tany Kanana ndray any Jakoba. Ao amin'ny Genesis 15:7 ny teny de milaza hoe, ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe, izaho ny Jehova Andriamanitry Abrahama rainao sy Andriamanitry Isaka. Ny tany zay andrinao de omeko anao sy ny taranakao. Jerosalema sy ny manodidina azy ny tany resahan'i Jehova rehetra teo. Taty aoriana tsy voasoratra mazava tsony ny antony fa lasa ny famolony Arona Jebosita io toerana io, fa mbola napody azy tamin'ny Israely hatrany ny mpanjaka Davida tamin'izany. Zao ny zavatra nitranga. Ao amin'ny tantara voalohany 1:20 de nasain'i Jehova nitoko taminy ny mpanjaka Davida, fa tsy navelany nanisany Israely. Fa hoy ny Baiboly hoe nomeny Satana sainy Davida anisany vahoaka, ka de mbola ny sainy ihany ny vahoaka. De tezitra Jehova ka nampifidy an'i Davida zay ho sazy no an'i Israely, na mosary, na fandringanana amin'ny sabatra taon'ny fahavalo, na arety mandringana avy amin'ny tanan'i Jehova. Tena aleon'i Davida ny fidy ny arety mandringana avy amin'ny tanan'i Jehova, satria hoy izy hoe, aleo ny tanan'i Jehova ny mamely, satria ny tanan'i Jehova mety mba ahitana famindrapo ihany, toy izay ny tanan'olona no mamely. De rehefa nandeha ny fandringanana tamin'ny arety mandringana de nifona tamin'i Jehova Davida ka nahazo famindrapo tokoa, ary nasain'i Jehova nanao fanatitra ho azy Davida mba hanavotana ny vahoaka. De ny tany Kanana zay lazaintsika teo hoe efa lasa ny Arona Jebosita no toerana voatondro anaovana ny fanatitra. De novidiny Davida tamin'ny Arona Jebosita ny tany mba anaovana ny fanatitra ho an'i Jehova. Hoy Davida tamin'ny Arona ao amin'ny tantara voalohany 1:20 hoe, mba omeo aho amin'izay tokombidiny ity famolona ity, anorenako alitara ho an'i Jehova, omeo aho izy mba hitsaharan'ny arety mandringana tsy hamely ny vahoaka. Fa hoy Arona tamin'ny Davida, ento aro anao, ary aoka ny mpanjaka tompoko anao zay sitrany, indro omeko anao koa ny ombo fanatitra hodorana ary ny fivelezam-bary okitay ary ny vary tritika ho fanatitra hoanina, foko avokoa izy rehetra. Fa hoy Davida mpanjaka tamin'ny Arona, tsia fa hovidiko mihitsy arak'izay tokombidiny, fa tsy aka zay anao an'i Jehova ary tsy anatitra fanatitra dorana amin'izay azoko fotsiny. De nomeny Davida zay kely volamena lanjany 900 Arona ho vidiny tany. Hitantsika fa novidin'ny mpanjaka Davida zay mpanjakan'i Israely volamena lanjany 900 ndray ny tany Kanana na Jerosalema ankehitriny ihany io tany mbola resahany io. De mazava fa any Israely zany io tany io nanomboka teo, satria mpanjakan'i Israely ny mpanjaka Davida no nividy azy tamin'izany. Teo ny nananganan'i Solomona zanaky Davida ny tempolo voalohany tamin'ny 700 talohan'ny Kristy, de ravy zany tamin'ny 427 talohan'ny Kristy. De natsangana indray ny tempolo faharoa tamin'ny 450 teo alohan'ny Kristy. Mbola teo amin'ny toerana io ihany no nananganana ny tempolo faharoa hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy zany. De kapitalin'i Israely foana Jerosalema hatramin'ny 70 taona taorianan'i Kristy zay nandravana ny Jerosalema. Rehefa namono ny Jesosy mantsy ny Jiosy fa tsy nino azy ary tsy nety nandray azy ho Mesia mihitsy, tsy nandray ny filazantsara zay netiny. De mavesatra tokoa ny saziny, satria sesitany nandritra ny 770 taona izy. Nitomany Jesosy Kristy nilaza tao amin'ny Mateo 7:20 hoe, ry Jerosalema izay mamono ny mpaminany sy mitora bato zay nirahanao aminao, impiry any tahanangina ny zanakao,
tahaka ny fanomban'ny akony zanany ao ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo. Tsy netina ndray hatramin'ny farany an' Jesosy sy ny filazantsara netiny Jiosy. Tsy vitany hoe namono azy teo amin'ny azo fijaliana izy fa mbola tsy netina ndray ny filazantsara ny torin'ny apôstôly rehetra ihany koa. Hoy ny Jaona voalohany toko 1:10 hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Dia noravahana Jerosalema 70 taona tao aorianan'i Kristy. Izay no sazina. Tao aorianany io fandravanan'i Jerosalema io dia noraran'ny amperora Adrien Jiosy tsy onona tsony ao Jerosalema. Dia lasa tena niparitaka eran'izao tontolo izao izy. Foana teo ny firenena Israel Jiosy. Sazy nataon'Andriamanitra ho azy zany no izy tsy nandray ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy. Izany anefa tsy milaza fa hoe nanala n'ilay teny fikasana ho an'ny Jiosy momba ny toerana io akory Andriamanitra. In'ny 7 mahery izy no milaza ao amin'ny Baiboly fa mitoetra ao amin'ny toerana io, ao amin'ny Jerosalema io, ny masony sy ny fony. Ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4 ohatra dia hoy Jehova hoe fa efa nofidiako sy no hamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Tsy niteny Jehova teto hoe rehefa foana ny firenenareo na rehefa sesitany ianareo dia ho foanako izany teny izany, fa hoy izy hoe mba hitoeran'ny anarako mandrakizay io toerana io ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ho avy mantsy ny fotoana na dia mbola no hajambaina aza ny Jiosy amin'izao fotoana izao dia mbola hapody azy ireo ao aminy ihany ny tompo amin'ny fiaviany indray. Fantatry ny Jiosy zany fa mbola amerina azy ao aminy ihany ny tompo ka dia miandry fatratra n'izany andro hiavian'ny Mesia izay amerinana azy zany mihitsy izy. Amin'izao andro tsika anaovana ny lesona ity izao dia efa teraka tao Betlehema ny Mesia mitondra famonjena ao antsika amintsika izay. Fa amin'ny Jiosy kosa dia mbola mihetsy-jahazany zany fiavian'ny Mesia zany izy. Tsy nampahafantarina azy tokoa mantsy fa natao takona tamin'ny planin'Andriamanitra momba ny famonjena mba hidira antsika jentilisa aloha. Manokana mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra ny Israel ao anatin'ny fahoriana lehibe dia ho ringana ny andro tokony Jiosy aloha, fa ny ampahatelo ny sisa dia ho sedraina mandra-pahatonga ny tompo ary izay sisa avelona eo dia ho vonjena rehefa tonga Jesosy Kristy ka hiditra any amin'ny fanjakana rivo-taona araka ny Zakaria toko 7:15 sy ny 7 hoe ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova ny andro tokony dia aringana ho faty eo, fa ny ampahatelo ny sisa no avela ao kosa. Ary hoentiko miditra amin'ny afo ny ampahatelony ary arendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary izahako toetra toy ny fizahatoetra ny volamena izy, iantso ny anarako izy, ary izaho hamaly azy, izaho hanao hoe oloko izy, ary izy hanao hoe Jehova no Andriamanitro. Rehefa tonga ao Ara-Makedona zany Jesosy Kristy dia anangona ny fireneny izao tontolo izao amely sy hanafika ny Israely izy. Dia ho avy Jesosy hiady amin'ireo firenen'ireo ka hanafaka ny Israely ka dia eo vao vonjeny izy rehetra izay velona eo. Hoy ny Romanina toko 1:20 hoe ary amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsy mpanahy amin'ny Jakoba izy. Fahalohan'izany aloha dia anangana ny tempolon'ny fahatelo eo izy ka hiverina anao fanatitra latsatra ao tahaka ny fanaony tamin'ny fanekena taloha ihany. Tsy sitrak'Andriamanitra intsony zany fanatitra latsatra zany aty amin'ny fanekena vaovao satria efa isika ny tempoly fa tsy vatao makazo intsony araka ny Korintianina faharoa toko 4:4 hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona. Ny momba ny tenantsika ihany ny fanatitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona hoy ny Romanina toko 12:1 ary mbola isika ihany no manao ny fisoronana, fanjakam-pisorona sy firenena masina isika hoy ny Petera voalohany toko 2:7. Mbola takona aminy zany famonjeny zany zao ka dia mbola anangana ny tempolin'ny fahatelo eo izy ka hanao fanatitra latsatra ao. Misy fomba Jiosy mihitsy isaky ny mariazy ny lehilahy mpampakatra mamaky vera hitsakitsahany ao ambanin'ny tongony ao mba ilazany fa na dia io andro io aza ny andro tsara indrindra eo amin'ny fiainany
dia tsy ampy ny fifaliana satria tsy mbola tafatsangana ny tempolo ny vahatelo. Ary rehefa mifanao veloma izy dia mifampilaza hoe amin'ny manaraka indray ao Jerosalema satria miandrandra mafy an'izany tempolo fahatelo zany izay tsangana ao Jerosalema izy. Mbola io hitantsika mitoetra eo ny ambiny manda izay sisa navelan'ny Romanina tamin'ny tempolo faharoa dia indrindra ny fotoamaniana izay hivavahan'ny Jiosy ankehitriny zany. Ka mitantara an'izany aminao andro any satria hiadivana mafy io tany io ankehitriny ary samy milaza azy ho tompony daholo ny maro. Ny Palestina milaza fa anazy io, ny kristianina koa misy milaza fa manana anjara ao izy. Ny firaisambe iraisam-pirenena dia milaza fa fananany io amin'ny merveille du monde azy. Fa androany sika izao mahalala fa any Israely io tany io nomeny Jehova azy hatrany amin'ny razambeny io, i Abrahama, Isaka, Jakoba, araka ny teny fikasana ary mbola novidian'i Davida sekely volamena lanjany eninjato ho an'i Israely izy. Kanefa ankehitriny dia misy milaza fa ville arabe Jerosalema ary ny Amerikanina zao isika teo dia manao tolo-kevitra ny izarana azy ho firenena roa, firenena Palestina sy Israelianina ary manolotra tolo-kevitra koa ny izarana ny faritry ny tempoly ho an'ny rotota Israely sy Palestina satria ilay mosquée Dôme du Roc sy Al-Aqsa izay efa mitsangana eo dia an'ny Palestinianina. Tsy maintsy hisy fanekena atao na traité de paix aloha atao soni zay vao azo atao zany. Ary efa akaiky kely an'izany fotoana zany sika izao satria efa nandovola be 3 milliards d'euros ny Union Européenne nananganana ny Cisjordanie izay tsodita aloha ho an'ny Palestinianina mba ho firenena Palestinianina zany tsodi na Cisjordanie. Solution à 2 États zany no atolotry ny Amerikanina miaraka amin'izao tontolo izao andaminana ny ady tany ao Israely io. Ka ohatrany tsy mifanaraka amin'izay lazain'ny Baiboly io sika teo zany zavatra mitranga zany satria ny Baiboly milaza fa miaraka amin'ny Israely foana ny Amerikanina. Nefa ohatrany momba ny izarana ny tany ho an'ny Palestina izy amin'izao fotoana izao. Ny tena marina dia lalana ihany makany amin'ny fahatanteran'ilay faminaniana, ahatanteraka n'ilay fanekena ao amin'ny Daniel 7 andininy 7:20 io hoe anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy. Io solution à 2 États io no ahatanteraka an'izany faminaniana zany izay efa hitantsika teto foana fa hidirantsika amin'ny 7 taona farany alohan'ny Ara-Magedona izay fiavian'i Jesosy Kristy. Ireto avy no tanterahana amin'izany solution à 2 États izany. Voalohany dia Cisjordanie na tsodita aloha tao amin'ny Baiboly dia an'ny Palestina, État palestinianina, kanefa mamela an'ireo jiosy vitsy mipetraka ao izy atao hoe minorité juive mba hiaina tsy hisy raorao ao onireo. Faharoa dia ny fitoeran'ny tempoly dia ho zaraina koa ka ny mosquée roa Al-Aqsa sy ny Dôme du Roc izay an'ny Palestinianina dia mijanona ao ihany ary mbola ny Palestina ny tompona andraikitra ao. Fa afaka manorina ny tempolony fahatelo io kosa ny jiosy ka ny jiosy no mifehany io toerana misy ny tempolony io. Tsy tokony ho ataon'ny olombelona io solution à 2 États io raha ny tenin'i Jehova hoe mitoetra ho mandrakizay ny masoko sy ny foko satria no ataony ho an'ny Israely zany teny zany. Inona ary no hitranga zany? Inona ireo zavatra tena andrasantsika? Tsy maintsy ho zaraina roa io tany io ary tsy maintsy tafatsangana ny tempoly. Tsy mieritreritra afa-tsy zany tsony ny jiosy zao. Anao fanatitra ao izy isa-maraina sy hariva isan'andro ary isy fandatsahan-drabe ho an'ny biby atao amin'izany. Efa vonona daholo ny fitaovana rehetra na anatiny na ivelany amin'ny tempoly izay ho atsangana io, tempoly fahatelo, na ny omby vavy atao fanatitra voalohany hanadiovana ny jiosy rehetra aza izay manaraka ny lalàna dia efa voninao zany. Ao amin'ny Nomery 7:20 dia izao ny teny hoe izao ny lalàna ho tandremana izay efa nandidian'i Jehova, lazao amin'ny zanak'Israely mba hitondrany vato tromby vavy mena izay tsy misy klema sady tsy mbola nasiana sioka. Araka ny fanadihadiana dia efa voninao io omby vavy io, mena ny lokony, mena ny tandrony ary tsy maintsy mena koa ny masony. Efa io hitantsika amin'ny sary io izy efa voninao fa ny fotoana anaovana ny fanatitra sy isan-drasana. Ny mpisorona rehetra hiasa amin'izany fanatitra isan'andro sy isa-jabata zany
de efa miofa ny isan'andro daholo mba hanatanteraka an'izany. Rehefa tanteraka io fanekena io de miditra amin'ny fitotoana farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy ara-batana eny amin'ny rahona lanitra sika. Rehefa vita zany fanekena fanaovan-tsony izany. Rehefa anao fanatitra latsadra ao mantsy, rehefa maraitsy hariva ny jiosy de ampitsahatra an'izany fanatitra zany ny antikristy rehefa hitsangana izy telo taona sy tapany aorianan'izany. Zay fotoana isehoany sy ananganany ny fanjakany ny antikristy io. Misy fikambanana efa matanjaka be mihitsy amin'izao ny foronon'ireo mondialista amin'ny fehan'ity zao tontolo zao ty ireo. Fikambanana miaro ny zon'ny biby. Tena efa matanjaka be tahaka ny fikambanana ohatran'ireny hoe LGBT ireny zany zay miaro ny zoan'ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Miaraka ihany ireo. Ka ity fikambanana miaro ny zoan'ny biby ity zay atsangan'ireo mondialista ireo de manenjika mafy ny famonoana ny biby. Efa manamboatra hena artifisiela zao anivelany ihany mba hijanona ho biby fiompy ihany ireo biby nihinana-kena hatramin'izay. Fa tsy ho azo vonona intsony rehefa kelikely eo fa ho hena artifisiela zany no hanina. Efa izany no manomboka mandeha anivelany ihany. Io hitantsika amin'ny sary io izy. Zany no atanteraka n'ilay faminaniana ao amin'ny Daniela 7:7 hoe ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no ny aviany ny mpandrava. Ampijanona ny fanatitra latsadra atao amin'ny jiosy ty antikristy ty ary hipetraka ao amin'ny tempolo fahatelo eo izy ka de ametaveta ao araka io teny io. Ny fahavetavetana ataony voalohany ao de ilaza ny tena no Andriamanitra ao izy sady anao ny fonenany eo. Hoy ny Tesalonianina 2:2 milaza n'ilay antikristy hoe ilay manohatra ka manandra tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka de mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Fa metavetany zany satria hoy isika teo hoe laza foany Jehova hoe iny 700 mahery eo amin'ny soratra masina fa mitoetra eo amin'ny toerany io mandrakariva ny masony sy ny fony ary ny anarany. I Satana nefa de hitoetra eo amin'ny alalan'ity antikristy zay tsangany ity ka anohatra an'izany teny zany. De ilaza izy fa izy ihany no any Andriamanitra ivavahany eo arak'ilay Tesalonianina 2:2 teo. Tena olona zany ny antikristy fa hiditra ao anatiny ao Satana hanome azy fahefana araky ny Apokalipsy 7:12 hoe ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ny dragona de Satana nanome narana ela. Hitondra ity zao tontolo zao ty ao anatin'ny fahoriana lehibe izy mandritra ny 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy io ny Apokalipsy 7:13 hoe de nomena lela miteny zavatra mihoapapana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Ny 12 volana de 3 taona sy tapany. Raha vao tafatsangany io fanjakan'ny antikristy io de anenjika ny jiosy sy ny olo-masina ny ataony voalohany satria antisemity izy hoy isika tany aloha. Zany hoe mankahala ny fombafomba jiosy sy ny fombafomba kristianina rehetra. Iray tendro amin'ny iranianina sy ny palestinianina izy andringana ny jiosy sy anao zay are azy dans la carte mihitsy. Eo no tanteraka ilay faminanian'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:20 hoe de aoka zay olona ny Jodia andositra ho any tendrombohitra ary zay ao atapitrano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony ary zay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany ary loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Jodia lazain'i Jesosy eto de Cisjordania amin'izao fotoana zao. Andringana n'ireo minorité juive zay noresahantsika teo hoe ao a Cisjordania satria efa ny palestinianina hoy isika Cisjordania. Rehefa tanteraka ilay solution à 2 états zay efa niresahantsika teo. Fa misy jiosy vitsivitsy mbola iainao de ho aringan'ireo ilay minorité juive ireo. De anenjika sy amon'ny olo-masiny avy indrindra koa izy. Maro ny soratra masina milaza an'izany. Daniela 7:20 de manao hoe ary zany tandroka izany de nanoto ny olo-masina ka naharesy azy.
ny Daniela toko 7:24 dia manao hoe ary nimba ny mahery sy ny olo-masina izy. Ny apokalipsy toko 7:17 dia milaza hoe navela iady tamin'ny olo-masina izy ka aresy azy. Isika zay tsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra amin'ny trompetra 7 reo olo-masina resahandreo. Mazava ho azy fa tsy faharesena ara-panahy ny resaketo fa ara-nofo ihany satria bomba sy basy no entiny mamoritra ny olona masina amin'izany fotoana izany, kanefa ireo dia mbola anaraka ny tenin'i Jesosy ihany hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaho an'izay manenjika anareo. Mateo toko 5:4-7, ny 7:30 manao hoe aza manohatra izay manisy ratsy anao fa nazovo mamely te-amaina ny takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ka fandresena ara-panahy zany satria efa niambina sy niomana ho an'izany ireo olo-masin'ireo, ary ny fandresena ho an'ireo olo-masin'ireo kosa dia ny fiarahany manjaka amin'ny Jesosy Kristy ary fotoana eto tany aloha ary mandrakizay avy eo. Hoy ny Daniela toko 7:17 hoe nefa ny olo-masiny ny avo indrindra no ahazo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alaovalo. Tsy fantatra mazava zay hitranga meloa na lay fipoahana lehibe nylazaintsika tany aloha hoe ady lehibe 7 na ity fanekena ity zay hidirana amin'ny fitotoana melohan'ny fiavian'i Jesosy ity. Fa nylazain'ny Baiboly dia apokalipsy toko 7 no misy an'ilay fipoahana nukleary lehibe io zay ady lehibe 7. Hoy ny teny ao amin'ny apokalipsy toko 7:15 hoe dia novahany ny anjely 4 izay vohomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampahatelo-ny olona. Milaza ora voatondro amin'ny daty anankiray mazava io isika satria ny teny hoe andro sy volana ary taona dia milaza daty iray voatondro fa tsy fantatra hoe roviana, fa ny fantatra dia ny hampahatelo-ny olona eto ambonin'ny tany zany no faty amin'io. Azo antoka fa ikikika fahandriam-pahalemana zao tontolo zao ny ady lehibe 7 io satria ny hampahatelo-ny olona eto ambonin'ny tany zany hoe 2 miliary eo dia ho faty amin'ny ora vitsy monja. Io no ka ho lehibe mety tena ampidiran'ireo mondialiste reo an'izao tontolo zao mba hananganany an'ilay gouvernement mondial zay fanjakan'ny antikristy. Tsisy fantoka iaro ny fikandrianam-pireneny zany tsony rehefa ao anatin'ny kao fa samy anaiky fotsiny an'izay rafitra apetrany eo. Misy trompetra fitotsofina ny an-danitra any fa miandry ny trompetra faheniny io sika zao. Dia hoy isika teo hoe apokalipsy toko 7 io, apokalipsy toko 10 avy eo ny fahoriana lehibe zay haritra 3 taona sy tapany monja, ary apokalipsy toko 12 Jesosy Kristy no tonga amarana ny tantara ny fiaviany be voninahitra lehibe. Ao anatin'izany fahoriana lehibe zany no iray tendro lay antikristy ara-panjakana na lay président mondial ny resahantsika teo sy lay lehibe ny religion mondial izay anambatra ny finoana rehetra tsy mitovy ho iray ihany. Izy no mpitondra fivavahana be mpite indrindra sy be mpanaraka indrindra ho enjehana sy ho vonoana zay tsy mety manaraka azy. Hoy ny Baiboly hoe ary teny hanohatra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masiny ny avo indrindra. Daniela toko 7:15. Anery sy hampandray marika ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izy reo antikristy roa reo mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny biby na ny isan'ny anara noho ny apokalipsy toko 7:17. Efa tena akatoko zany rehetra zany sika riavana fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe olaninao amin'ny inona ny andro sisa iainanao mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy. Hoy ny Petera voalohany toko 4:7 hoe fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilesa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanindrindratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanimpotsampy izay fady indrindra. Dia mbola izany teny zany ihany koa no ampaherezako anao androany hoe ampy zay ny andro lasa. Izao fotoana izao riavana ny fotoana tokony hifantohan'ny saina maneritreritra rehetra hoe ho avy Jesosy Kristy. Satria na inontsika na tsy ino dia tsy maintsy ho tanteraka zany ary tsy fahavononantsika akory ny tsy hatanteraka an'izany. Raha niara-niasa tamin'ny devoly sika hatramin'izay satria
ireo faharatsiana ny tany sainy petera rehetra teo reo aneka firaha miasa amin'ny devoly dia ndao indray mba hiara-iasa amin'ny Jesosy sika amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Andao olanina amin'izany fitorinan'ny filazantsara zany ny androntsika sisa rehetra mandra-pahatonga ny tompo. Hoy Jesosy ao amin'ny Marka 4:15-5 hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Teny nataony tamin'ny apôstôly zany talohan'ny akarany tany an-danitra mba amonjena ny olona rehetra mandra-pahatonga ny eny amin'ny rahon'ny lanitra. Ny anjaran'ny apôstôly efa vita fa ho aso anao zao no manatanteraka ny teny indray izay mino sy atao batisa no vonjena, izay mininina no vonjena mazava ho azy fa izay mino ny filazantsara toriana aminy ka manaiky atao batisa dia izay no vonjena, fa izay tsy mety mino dia ho elohana ho ny teny teo. Batisan'ny rano sy batisan'ny fanahy masina ny resahan'i Jesosy eto satria hoy izy ao amin'ny Jaona 7:15 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny ranobe ary ao aorianany fibebahana, satria ny fibebahana dia fahafatesana amin'ny ota ary ny batisa ny fandevenana ny ota. Ny olona efa maty ara-panahy no alevina ara-panahy dia amin'ny batisa izany. Ny ateraky ny fanahy dia mandray ny batisa ny fanahy masina kosa. Hoy ny asan'ny apôstôly 2:15-30 mame an'izany rehetra zany hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izany tompoko no atao hoe filazantsara marina tsy maintsy toriana amin'ny olombelona rehetra arak'ilay teny teo. Ny herin'ny batisa ny fanahy masina no herin'Andriamanitra ao antsika mamelombelona sy mampahery ny fanahintsika ka ahavitahantsika atokona hatramin'ny fahafatesana azy ho an'i Jesosy Kristy. Mila mivonona foana ny amin'izany tsika amin'ny faninjehana rehetra izay miandry antsika ao anatin'izany fahoriana lehibe zany. Ka hoy ateo hoe ndao hiara-iasa amin'ny Jesosy isika hitory an'izany filazantsara famonjena lehibe zany satria afatra lehibe napetrany ho antsika zany ho an'ny olona rehetra. Satria izahay dia tsy mitsahatra mitory an'izany filazantsara zany mihitsy amin'ny fomba rehetra ary ho an'ny olona rehetra. Tsy misy anana fialan-tsinitsony rehefa tonga izany fotoana izany satria efa toriana amin'ny fitenim-pirenena rehetra ny filazantsara marina. Izay indray ny fotoanantsika androany. Aza vela hisy anakana anao tsy handray an'izany filazantsara zany satria olona efa tapitrisany maro no efa nandray an'izany manerana an'izao tontolo izao. Anjaranao indray izao no mandray an'izany fahatsapana lehibe zany dia ny fandraisana ny filazantsara. Ary aza vela hisy anakana anao koa tsy hahen'ny toy ny fandaharana. Amin'ny manaraka indray veloma tokoa.